Hoan'ny taranja azakazaka fiarakodia moa fo dia amin'ny 9 fito ambin'ny folo ary 7 ambin'ny folo meo avy zao no anataterana ny andeha amin'ny fahavalo amin'ny rally total izay karakarain'ny ity orinasa ity sy ny club ny FMMS. Ny alakamisy tolakandro teo no nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny trano fitaratra tetsy Akorondrano ry zareo avy amin'ny club ny FMMS sy ry zareo total izany izay mpiara-miombonatoka amin'ny ity faninanana ity sy ny votrany indritra izany fotoana izany fa dia ny tombo ny alaviran'ny lalana izay ho tanterahana amin'ity andiany fahavalo ity na zany na tsy zany nefa dia noferan'ny mpikarakara ho 520 ihany no isan'ny mpandray anjara. Ho tanterahana ny 9 sy ny 7 ary ny 12 Mey ho avy izao ny andiany fahavalo amin'ny rally total ho an'ny taom-pilalaovana 14 sy 2 arivo. Ny club ny FMMS miaraka amin'ny total no mpiara-miombonantoka amin'ity faninanana ity. Ny alakamisy tolakandro teo dia nitafata amin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny trano fitaratra Akorondrano ny mpitatana ny club ny FMMS sy ny fédération ary ny total Madagasikara na mpahafantatra misimisy kokoa ny atsipirian'ny fizotra ny faninanana. Nandritra ity fotoana ity dia notsarovana manokana ireo mahery fo tao anatin'ny club ny FMMS izay nanana ndraikitra goavana nefa efa lasa nodomandry tao anatin'izany club izany, isan'izany Eric Razafitsifera filohan'ny FMMS tamin'ny fotoan'androny sy Fanjara Zakarivony talehan'ny faninanana na ny directeur de course. Irefy 5 faingo 10 kilometra ny araviran-dalana ho fitain'ny mpifaninana amin'ny ity andiany fahavalo amin'ny rally total ity. Raha miohatra tamin'ny taondasa dia ny antombo ny alaviran-dalana izay ahitana faninanana manokana 420 mirefy 7 faingo 10 kilometatra. Araka ny fanazavana no men'ny mpikarakara ihany dia oferana ho 20 ny isan'ny mpandray anjara raha ho an'ny rally total 14 sy 2 arivo. Mathieu Andrenjafy sy Thierry Laurent mitondra ny Mitsubishi Evo 9 mo no nandrombaka ny anaram-boninahitra farany tamin'ity rally total ity tamin'ny taona 13. Lasa Christ